Tonga nampilaza ny fampitsarana ny trano anankiray izay tsy ara-dalàna eny Ambojatovo ambony io tolakandro io ny tompona andraikitra eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra. Fantatra fa tsy misy ny fahazoan-dalana avy amin'ny aménagement de territoire sy ny avy amin'ny commune kanefa dia efa mandeha ny asa fananganana izany trano goavambe ijandry. Avy hatrany dia nilaza ny teo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra fa ajanona aloha ny asa rehetra ary averina amin'ny antsoina hoe état initial ny toerana. Mbola iverina eny an-toerana ny komina Antananarivo renivohitra raha Mpitso. Mitondra ny fanazavana avy hatrany ny directeur de l'urbanisme et du développement eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra Razafy Tsihoarana Edison. Ty fanorenana ity izay tsy nahazahoana lalana tamin'ny komina Antananarivo renivohitra. Ty faritsy ty araka ny voalazan'ny arrêté municipal izay niraisin'ny Madame le maire, Madame Lalao Ravalomanana tamin'ny arrêté municipal tamin'ny numéro 128 CUA Baracab 15 izay mandrara ny fanaovana ino moa ty fanaovana construction ety amin'ny faritra ambony noho ny resaka toerana izy ity zany eo ambony tunnel. Dia tamin'ny ireto olona rehetra zany zao efa nolazaina tamin'ny heritaona raha ny taratasy zany dia efa nolazaina fa araka ny prescription d'urbanisme dia tsy azo anorena ny eto amin'ny faritra eto satria zone sensible. Zao nefa ny hitantsika amin'izao fotoana izao mihazakazaka be ilay olona manao an'ilay trano aingana be ary dia tonga eto zany ny commune isome any zareo androdana ny trano amerina en état initial noho ny fisian'ny faritra izay hitantsika fa eto ambonin'ny tunnel Ambojatovotsika amin'izao fotoana izao malemy dia malemy ary marefo ny ataontsika hoe ny infrastructure ao ambany ka dia tonga eto izay isome an'ireo olona ireo mandrodana ny trano ratsy zany dia ho avy ny commune Rapitso androdana ity trano ity rehefa olona ka tsy manana tanteraka sy manatsahatra ny asa izy.